Mitomboantrano nisan'ireo mararin'ny koronavirus sitrany raha nambarany profesera Volontina Ianta-Marie Daniel. Enina indray mantsy no olona nanaraka fitsaboana no afaka nody tany amin'ny fianakaviany raha nitatitra nataony androany 13 aprily teny amin'ny CCO Covid-19 Ivato. Niakatra 2020 no izany ireo sitrany, tsy nisy kosa nitranga vaovao ka mijanona ho 120 ny totalin'ny olona voan'ny koronavirus eto amin'ny nosy. Hatreto dia marary 320 no mbola manaraka fitsaboana eny amin'ireo tobim-pahasalamana. Nandritra ny valandresaka nataony androany 13 aprily dia nanambara ny kardinaly Désiré Tsaraazana fa malalaka ireo eveka amin'ny safidiny ny hanokatra na tsia ny eglizy ao amin'ny dioseziny, miankina amin'ny zava-misy eny amin'ny toerana misy azy ireo. Tsy maintsy manaraka ireo fepetra sy toromarika ara-pahasalamana napetraky ny fanjakana nefa ireo eveka raha toka misafidy ny hanokatra ireo fiangonana. Eo amin'ny laharana fa 420 no misy an'i Madagasikara araka ny voka-panadihadiana nataon'ny Reporters sans frontières mahakasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Tamin'ity volana aprily ity moa no nivoaka ity filaharana vaovao ity ka ireo tranga tamin'ny taondasa no ifotoran'ny fanadihadiana nataon'ny RSF.